ahoana marina, manana toetra ny zazakely ny mpitondra. Ao anatin'ny vanim-potoana io manana ny fifidianana isika amin'izao fotoana izao. Tsikatra tanteraka atreto fa olona tsy mahazaka demokrasia Rajoelina. Tsy tahaka ny vavabe tamin'ny fampelezan-kevitra ny zava-misy tao anatin'ny 5 taona katroka nitondrany ny firenena. Betsaka amin'ny malagasy mihitsy aza no miandry ny fametram-pialany fotsiny sisa amin'ny 7 volana septambra izao. Betsaka loatra mantsy ny fanaparam-pahefana sy ny fanagadrana tsy amin'ny antony natao teto. Betsaka no niditra tany am-ponja noho ny faneho-kevitra manindrona fitondrana. Raha tsy aivina nefa dia i Rajoelina io mihitsy no isan'ny lokaloka sy ny laza tamin'ny fotoan'androny fa raha misy olona mampanjaka ny demokrasia sy demokraty dia ratsy voalohany ny tenany dia faharoa. Ity io no lazainy io raha tsy aivina. Demokraty ve nareo? Ny tiako tongavana dia hoe amela malalaka mpanohitra ve ianareo? Ny ray aminareo tompoko no ho mpanohitra ary tarika ny fanoerana ao aorianany fifidianana. Amela malalaka ny ravalomanana ve Rajoelina hanohitra ary mifanohitra amin'izay koa. Raha misy ny filoham-panjakana demokraty ratsy faharoa dia voalohany fa za mihitsy fa voalohany. Ny constitution moa dia mamela malalaka fa avelanao hanohitra ve izy? Satria anao tena afirmatif be. Lalam-panorenana zay napetratsika dia mametraka ny statut de l'opposition ka avelako malalaka Andriamatoa Ravalomanana rehefa tonga amin'ny fitondrana. Tena mpandainga izany raha olona fa mpanjakana demokrasia ve? Ny fanagadrana any Berija Ravelomanantsoa noho ny faneho-kevitra tamina Facebook. Iarfinina Rahelsoa no gadraina noho ny zavatra tsy nataony. Ny fampiakarana fitsarana ny mpanao gazety Nadia Raolomanalina noho ny filazana fa nisy angidim-bisinoa ny audio tetsy amin'ny kianjabeny Mahamasina tamin'izany fotoana. Santionana ireo fa raha ny zava-misy aloha hatreto dia olony lainga raha i Rajoelina. Hatramin'izao mbola fefena tsy mahazo miditra any anatin'ny chaîne parabolika ireo fahita lavitra manana ligne manohitra fitondrana ohatra ny MBS sy ny Real TV. Izany ve no atao hoe mahazaka demokrasia? Ny vahoaka malagasy ve no mahazo tombony amin'ny tsy fahazahoana vaovao maro lafy indrindra fa ankatoko izao fanomanana ny fifidianana izao? Mbola fehezina mafy hatramin'ny haino manjerim-panjakana dia ny RNM sy ny TVM. Betsaka ireo mpanao politika no tratry ny sivana rehefa mba te haneho hevitra ao. Misy mihitsy aza ireo mpanohana fitondrana izay efa tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra intsony no tratran'izany. Izany ve no atao hoe olona mahazaka demokrasia? Dia hoy ny fanazavana hoe heritsika na hoe mba hitovy ny vintana manoloana ny fifidianana ohatrentsika dia tokony eritreretina ihany ny hoe isy mifitoviana ny fandraisana zany na ny fahamelana nyreny fitaovan-tserasera avy amina orinasa gazety samihafa ireny aneho hevitra ankalalana ny vaovao ankalalana sainy kosa eo mpanajana foana ny lalàna velona zay mifehany io sehatra io sy mihoatra amin'ny hoe anjara andraikitry ny olombelona tsirairay avy zany eo amin'izay fampiasana ny fitaovan-tserasera zay indrindra ny tambazotra sosialy. Na tiana na tsy tiana mitana anjara toerana lehibe ao anatin'ny tontolo politika indrindra amin'izao fotoana izao ny haino vaky jery amin'ny fahafahany manaparika vaovao manerana ny nosy manerana an'izao tontolo izao ahafahany manome vaovao ny olom-pirenena tsirairay avy ka izay no nambarako teo hoe alohan'ny hirosona amin'izany rehetrarehetra zany tsara raha aravina aloha ny rehetrarehetra dia mba atao mitovy marindrano ny zoa ny haino vaky jery tsirairay avy ninonina foronana zany fatatsika fa mbola maro ireo haino vaky jery tsy afaka mandefa loatra mihoatra ny faritra misy azy. Mazava izany ampitovio ny lalàna amezana ny haino manjery rehetra. Averenao amin'ny chaîne parabolika ny MBS TV ary avelao hitrao ihany koa ny fahitalavitra Real TV raha tena mazaka demokrasia tokoa ianao Andriamatoa Filoha. Ny fihetsika sy ny zava-misy ankehitriny aloha dia manam-pirofo fa mpandainga ary mpamita bahoaka Andriamatoa Andry Rajoelina raha tsy resaka io demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra io fotsiny. Ankoatr'ireny sakatsakana atao amin'ny antoko politika odian'ny tapy hatramin'ilay lalàna izay mamaritra sy manery ny antoko politika anao fanetsiketsehana na animation de la vie politique. Tratran'izany matetika ny antoko Dima sy ny filoha Marc Ravalomanana manomboka mitatra any amin'ny toetra politika hafa
io fomba fanao ratsiny tsy mahazaka demokrasia io. Tratran'io ihany koa ry zareo ASVM. Ny andry sy teny moa tonga hatramin'ny fifanosehana tamin'ny ampitandro filaminana mihitsy. Ireny fandefasana zandary andrava hetsika politika ireny no atao hoe demokrasia amin'ny rajoelina. Ireny no atao hoe demokrasia manara-penitra angamba. Raha olona tena mazaka demokrasia marina ianao Andriamatofiloha, dia avelao alalaka ny antoko politika. Anao ny asany araky ny voafaritry ny lalàna. Fa raha ny zava-misy ankehitriny sy ny zava-miseho amin'izao fitondranao izao, dia manao tanjaka-taina koa hoy ny taolo izay. Mahery hatrano, fa rehefa eny antokotany dia lany ny rivotra. Raha tena samy faninana ara-politika amin'ny hafa, dia avelao alalaka ny famorim-bahoaka. Ho an'ireo antoko te ianao izany, amin'izay hita miariary izay tena tiany vahoaka sy maminy. Hitantsika mantsy amin'izao, fa ry zareo ihany no afaka manao famorim-bahoaka. Dia sany laza koa ny filohan'ny seni fa hoe tsy andraikiny ny sakatsakana raha toka mialoha ny daty ny 7 volana septambra sy mialoha ny fifidianana. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe sao de adinony ary fa andrindra sy anatontosan'ny fifidianana sy ny momba izany ampilamina ne no antopisian'ny seni e. Sa ve tsy manana andraikitra anentana sehana be ary anomana ny olom-pirenena ho amin'ny latsabato ny antoko politika? Sa ve efa tonga any koa ilay fomba hafahafa sy ny demokrasia amin'ny zareo manara-penitra ireto? Manana andraikitra feno amin'izany ianao Andriamatofilohan'ny seni, fa aza miala ilany amin'io resaka io mihitsy. Fa no manana sy fanatanterahana fifidianana no antony nametrahana anareo, ary manana andraikitra amin'izany antoko politika amin'izao volana vitsy tsy hatongava ny fifidianana izao. Efa betsaka raha teo ireo antoko politika sy ny mpanao politika no miomana amin'izany, ary misy mihitsy aza efa nilaza ny filatsan-kofidiana. Ry minisitra Tokelo moa dia sa mandray fanapahan-kevitra misy amin'ny fandrarana, ny faneho-kevitra ankalamanjana. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe atraiza ny fetrany fahefana? Adiny ve ny fanisafidy ho tany demokratika i Madagasikara, ary firenena ao anatin'io rafitra io no nisafidian'izy ireo entina, na dia tsy gasy aza ilay filoha rainy? Mampietrehitra ihany raha ny zava-misy satria milaza ho mpandala demokrasia kanefa managadra olona amina faneho-kevitra sy mampiororo vahoaka rehefa misy famorim-bahoaka. Tsy fampiaran-dalana intsony ny zava-misy, fa didy jadona sy bontolo. Hatramin'ny vaovao avoaka ny mpanao gazety lazaina fa misy tsy marina. Ny tarehimarika avoaka ny banky iraisam-pirenena azy lazainy fa diso. Mba normal ve ny olona toy izany? I Eric Berne tamin'ny fanadihadiana nataony makasika ny toetran'ny olombelona dia nilaza fa ao anatin'ny olona tsirairay dia ahitana toetra telo: ny toetra olon-dehibe na ny parent, ny toetra matotra adulte, ary ny toetra zaza na enfant. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe iza amin'ireo toetra telo ireo no misy ny mpitondra ankehitriny? Olon-dehibe ve? Matotra ve? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?